Notokanana androany kosa ny takela-bato fahatsiarovana ny Nana Maria na ny fahadimapolo taona ny Amita. Nanasana ireo ministera mpiara-miombonantoka sy ny ministera piaimo ity lanonana ity. Rotsirakony irainy sy mamy rasoana ivoatrany. Tamin'ny fiandohan'ny 10 taona 2024 ity nankalazana ny taonjobily Amita na ny fikambanan'ireo mpitsabo eto an-drenivohitra izay mandray an-tanana ny fahasalaman'ny mpiasa eny anivon'ny orinasa sy ny fianakaviany. Mbola mitohy hatrany ny fanamarihana izany fankalazana izany ka ny tamin'ny androany nametrahana ny takela-bato fanamarihana ny 10 taona ny Amita. Manana ny drafitra 10 taona ny Amita ary tafiditra ao anatin'izany indrindra ny fanitarana ny toerana sy ny fampitaovana ary ny toeram-pitsaboana manerana ny renivohitra. Isan'ny tsangam-bato ho amin'ny taona 10 ity ny fanarahana ny fanatotoloana ka manomboka ny volana septambra eo dia ampiasa ny solosaina avokoa ny mpitsabo. Ny tenogotra lasa teo tokoa no tsingerin-taona 10 taona ny Amita. Koa arabaina isika rehetra nahatratra izany taonjobily izany. Izany no tanteraka nefa dia noho ny fitantana n'ilay nahary amintsika. Ka ny voalohany dia fisaorana sy fideranan'Andriamanitra tokony zavatra rehetra nombantsika nandritra izany taona maro izany ka nahatrarana izao taonjobily izao. Manaraka izany dia fifaliana ho anay ny miara-abantsika rehetra tonga manotrina sy manome voninahitra izao fotoana izao. Anisany nanotrina ny lanonana androany moa ny ministera PIA, ny Amita dia ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministera mpanampy dia ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy. Nambaran'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka araka izany fa tsy mitsahatra ny manao tatitra rahampitaona amin'ny ministera ny Amita mahakasika indrindra ny fahasalamam-bahoaka. Toy izao izany dia misy ny fiarahamientana mahomby amin'ny mpitantana sy ny mpiasa ary ireo mpikambana maro ao amin'ny Amita. Tsy zoriana amintsika intsony ny fiara-miasa misy eo amin'ny Amita sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ankoatran'ny asa misahana ny fahasalamana arak'asa na ny médecine du travail dia misy koa ny tolotra mifanaraka tsara amin'ny fandaharana asa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Toy ny asa fanaovam-batisiana, ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana, ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny zaza sy ny reny bekoka. Amin'izao fotoana izao moa dia efa mahatratra 50% ireo orinasa mpikambana ao amin'ny Amita ka maherin'ny 2,4 alina ny isan'ireo mpiasa izay raisina an-tanana momba ny fahasalamany. Tsy ireo mpiasa ihany koa fa mbola misy ihany koa ireo vady aman-janany ka mahatratra iray hetsy ireo tsabon'ny Amita miampy ireo vady aman-janaky ny mpiasa ireo.